Navina malalo amin'ny tompo, ho amintsika manakivany ny fiadanana sy fahasoavana avy amin'ny ankehitriny sy taloha avo avy, ary avy amin'ny fanafito zay loha ny seza fiadanan'Andriamanitra. Amen. Fifaliana ho antsika hatrany ny manahaka ny nofinaina amin'ity androany ity, ka andetsika hivavaka nohony izarana zany amintsika. Misaotranao zay raha eo fa tsy ataonao diso zavatsoa indray izay amin'ity andro zoma ity, satria sikakao ny amahana anay ny hanina sazanay dia miteninao zay aina ho an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ny rehetra. Totsahoana indray fa madio avokoa zay rehetra miteny zay lazainao aminay, dia miasa ny teninao ane atonga anay miteraka amin'ny vo tsy mety loha. Misaotra ray zanaka ny fanamaso. Amen. Ny Hebreo toko fa-sivy andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fa-valo-amby-roapolo ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro zoma roapolo folo novambra raika amby roapolo amby roa arivo ity. Hebreo toko fa-sivy andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy koa dia tsy maintsy nidiovina tamin'ireny ny tandidin'ny zavatra nan-danitra, fa ny tena zavatra nan-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara no endry, fa Kristy tsy maniditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana, zay tandidin'ny tena fitoerana masina ho anan-danitra tokoa, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary niditra izy mba natitra ny tenany matetika, tahaka ny tsorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina isa-taona mitondra ny rano zavatra hafa. Fa izany dia tsy maintsy mijaly matetika izy arak'izay nanaovana izao tontolo izao, fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba nafaka nota tamin'ny nanaterany tena. Tahaka ny nanindrena ny olona mifaty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha mitondra nota maro dia seho fanoloany tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Natolotry indray mandeha izy mitondra nota maro. Natolotry indray mandeha Jesosy mitondra nota maro, ary seho fanondroany izy tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Iseho fanondroany izy tsy aminota amin'izay miandry azy ho famonjena. Mampieritreritra ty hoe Jesosy natolotra indray mandeha mitondra nota maro. Hoy ny havatsika katolika hoe netiny teo amin'ny tenany masina avokoa ny otantsika rehetra sy otany Jesosy tontolo izao. Dia izay ny sary anehoan'ny apôstôly Jaona azy hoe indro ny Jaona mpanabatisa azy fa indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny voatan'izao tontolo izao. Ny havatsika katolika ndraiky hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny voatan'izao tontolo izao. Fa ny dika teny fototra hoe le zanak'olon'Andriamanitra milonjy, mivesatra. Tsahoanareo eny Anosy eny misy olona mitondra entana be dia be, dia tahaka ny Jesosy mivesatra ny otako, ny otanao, ny otan'ity zao tontolo izao ty, natao indray mandeha monjy zany mba manafaka anao atonga tsy anatsiny eo anatrehan'Andriamanitra. Noho ny nataon'i Jesosy Kristy ary dia tonga tsy manatsiny zaso ianao. Koa io mpinasana an' Jesosy Kristy ho avy fandroany indray, zay hanehoana miariary fa ombovonitsika ary aseho fa tena resy tanteraka amin'ny fontana, tsy anankera amintsika ntsony tsy anandevo antsika ntsony satria izy rehetra manota dia andevo nota, fa ho avy kosa Jesosy Kristy eny ambony lanitra, ka ho antsika zay mingana zany fivian'i Jesosy Kristy zany
Mitondra fanafana sy famonjena tandreko atsika izy. Na zay mipandika soratra masina ray izany hoe toy ny famonjena atsika dia efa vita nefa mbola andrasana koa. Efa vita ataon'i Jesosy Kristy. Dia natolotra indray mandeha montsy. Natao maty no voatako sy ny voatanao amin'ny voatan'ny Jesosy. Nefa natsanga Andriamanitra anay izy velona manak'izay sy manao fonana manak'izay ho atsika. Koa eo ampiandrasana amin'ny fiverenana kristiana, eo tsika manyandrandra fantatra sy ampiseho fa tena olom-boavonjy ka makala angatsy rehetra izay fanao taloha fa mifidy ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, tsy mezaka manao izany fa hita aza tsy matafitaka makaiza fa tsaroana hoe tsy navita ny sitrapon'Andriamanitra dia mifona ainga mangataka famelan-kelo. Eo amintsika rehetra anie izany tenin'Andriamanitra zany eoko tsika atsaronay fa natolotra ny mandeha monjy izy miota fa isehoany kosa izy amin'ny voninahitra amin'ny famonjena sy famonjenanao ka miandry zany ao anatin'ny faharetana sy fatokiana sy fanantenana ny famonjena fanambarantsika. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy avelanao zay ho diso anjara amin'ny fahalalana tenina. Nahararinao taminay indray fa tamin'izao andro faran'izao dia ny zanako mihitsy ny rahanao mitady anay tsy hamonjy anay zay ve. Vitany aza ny mitondra ny fotanay teo amin'ny tenany masina. Netiny teo avokoa ny fotanay rehetra tamin'ny lasana ankehitriny amin'izao. Izy anay tombony sary rehetra anatiny izany indro izay manetitra ny antenana. Avy mitohatra aminao, mialoko ambony hazo fijalianao, mialoko ambany hazo fijalianao teo no nahitanay ny be ny fitiavanao anay dia minetizanao faty sy mijaly indrindra ny voatanay nefa atsangan'Andriamanitra velonanao fanamarinanao anay sy mifonao anay amin'ny fonana manak'izay. Misitrakay Jesosy ny mankalazanao sy misaotranao sy manonona ilay vavaka nampianaranao ny manao anay izay ny an-dany masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra minaniny anina sazo anay amamelany elokay tahaka na melanay izay meloka taminay aiza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Mitanterahan'ny tompo amintsika ny zao todrano izay tononona amin'ny anaranay zanak'arafana masina zao eso amin'ny fifaliana sy fitiavana ary fonjany ary Andriamanitra ny fanantenana ny amina anareo amin'ny fiadanana rehetra sy amin'ny fifaliana rehetra amin'ny fononareo ho itombonareo amin'ny fanantenana no ny fanamasina. Koa natolotra Jesosy Kristy ny mandeha monja ary isehonay izy izay miandry azy ho famonjena dia miandrana ny famonjena fanambony fa fanambony reny ihany misy famonjena sy misy famonjena ho atsika rehetra. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra reny ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanamasina. Amen.